Ireo pomba ny fitondrana teo aloha izay lasa mpanohitra mavaivay amin'izao fotoana izao moa dia mitsikera mafy ny fitondram-panjakana mijoro ankehitriny. Mitsikera moa izy ireo amin'ny zava-drehetra, indrindra ity fanapahan-kevitra izay noraisy ny fitondram-panjakana ny amin'ny trano izay atolotra ho an'ireo mpianatra ity. Tsy laza fotsiny isika afa-tsy ny fanehoan-kevitry ny Soale Mosa, nilaza tao anatin'ny pejiny izy ny hoe trano konsihe petrahana fianakaviana ilay trano fapotika eo raha vadika site ho an'ny mpianatra. Tao anatin'ny fanehoan-kevitra izay nambaran'ny Soale Mosa ihany koa no nilazany ny hoe mba voadinika tsara ve na halavirana io toerana io sy ny toerana misy ny université, mianatra eny vontovorona ianao fa mipetraka eny Ivato, ny borsa kely indray no ho lanin'ny fray hoy izy hatrany. Natao ho an'ny fianakaviana misy zaza ilay trano hoy izy hatrany, rehefa nandray mezira populista ihany ianareo dia ireo mpampianatra kely karamany tokony nomenareo azy. Na dia eo aza nitsikerany ireo pomba fitondrana teo aloha izay lasa mpanohitra mavaivay amin'izao fotoana izao dia mazava ny fanahafatra izay nambarany General Lilson René de Roland ny mikasika an'io trano io sy ny antony nanomezana azy ho an'ny mpianatra. Ny mpianatra hoy Lilson no ho avy ny firenena ary anisan'ny tsy azo adinoana ihany koa fa mpianatra no anisan'ny nanao ny tolaka na tonga amin'izao fiovana izao hoy hafatra izay nambarany ity governoran'ny faritra Sofia teo aloha ity. Ndeha ary arantsika vetivety moa ny fanazavany Lilson mikasika an'izay zavatra izay. Ny fianarana fanabeazana ny misy ny lova tsara indrindra eo fanomezana tombotsoa ny taranaka ary anisany koa ny hetsika na tonga n'izao fanovana zao ny hetsika nataony tanora indrindra fa ny mpianatra ny jeune Z. Rehefa nisaina nefa ny isany efitrano dia mazava ho azy fa tsy ny mpianatra rehetrarehetra no tafiditra ka aleo zany ny niveau master zany no ampidirinato zay manomana fianarana eo amin'ny retona eo zay izy zany hoe retona izy ato dia miovako zany manomana olombanina atsika dia mametraka amin'ny toerana zay tsara dia tsara zany hoe vitsikely zany isaky ny appartement ray mpianatra ao mba ho à l'aise tsara amin'ny fianarana ka famporisihana koa ho an'ny mpianatra hanohy hatramin'ny farany satria tsy hijanona amin'izao raha ny vina ny fanorenana trano fa hitohy ka raha mba te ho ahita toerana ahafahany mianatra tsara ny mpianatra dia mianatra izy. Ino moa ny fanazavana izay noentiny General Lilson René de Roland ny mikasika an'iny trano izay natolotra ho an'ny mpianatra iny. Fa ny tanora ZNZ Ankatso kosa dia nitondra ny anjara birikiny ho fanarenana ireo fahasimbanana nandritran'ny tolona. Nitondra ny anjara biriky izay voatsarambin'ny tanana ho fanarenana ireo fahasimbanana nandritran'ny tolona sy ho fanampiana ireo mpiarabelona ny ZNZ Ankatso. Isan'ny nanaovany izy ireo fanampiana ny fanamboarana ity trano eny Ambatontsangana Ankadifotsy ity ny androany alatsinainy 10 Novambra 2024. Trano nisy fahasimbana sady tafiditra bomba mandatsa-dranomaso nandritra ny hetsika ny androny alarobia voalohan'ny volana Oktobra 2024 lasa teo ity trano izay asianjare fanamboarana ity. Ny ministry ny fanajariana ny tany teo aloha dia natao perquisition ny tranony nosavena ny tranony nena Andriantsitohena teny Andrano-Bevava ny androny alahady noho ny raha kinapsa izay mahavoasaringotra azy. Raha araka ny vaovao dia tsy tao antranony izy nandritra ny fisavana ary nentina tany amin'ny Bianco kosa ny vadiny sy ny mpiasa iray tao antrano natao audition raha araka ny valazan'ny loharanom-baovao hatrany. Fiara anankiroa sy taratasy maromaro kosa no voalaza fanogiazana. Efa betsabetsaka moa ny zavatra izay efa nolazaintsika tato ry tompoko vavy sy tompoko lahy nilaza ny valinkafatry ny General Lilson moa isika teo ka hoy hoe ajanona antsika hatreko ny video antsika ry tompoko vavy sy tompoko lahy koa dia makasitraka anareo na vitana ianao hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka iatin'ny sesisesy zay fa tsy halavena ny resaka hametra beloma izay veloma vetivety amin'ny manaraka indray no manao ny misimisi veloma ry tompoko lahy veloma tompoko vavy.